tao amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana ny fananana veterinera tsara hofana sy ampy-traikefa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny paikadin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana amin'ny fiarovana sy fiadivana amin'ny aretina mpahazo ny biby fiompy izany. Ny tanjona lehibe anatin'ny ministeran'ny fiompiana dia ny eo zany le hoe fahafahana manao an'le vaccination systématique, zany hoe mifototra any amin'ny mipakatra any amin'ny commune tsirairay avy zany ny vaccine, ary azahoana mahazo biby salama ka ahafahantsika mampakatra ny lanjan'ireny biby ireny. Raha ny omby manokana zany dia any amin'ny ampakarina hatrany amin'ny 900 kilo ny lanjan'omby anankiray le miditra abattoir. Ho an'ny akoho manokana dia famokarana fanatsarana ny fiompiana akoho, na akoho gasy io, na akoho manatody lava, na akoho fakana nofo, dia laram-pamena aty anivon'ny faritra tsirairay avy ary napetraky nametrahany ministera mihitsy toromarika manokana mba ahafahana manao an'izany vaccination systématique izany, ary zany efa dia ilana fahaiza manao tsaratsara kokoa raha mihoatra ny efa nanana amin'ny fotoana izao. Araka izany dia nanatanteraka ATRIKASA fampiofanana ireo veterinera 420 avy amin'ny faritra Analamanga, Alaotramangoro, Antsinanana ary Analanjorofo tany amin'ny faritra Antsinanana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny 1-30 aogositra hatramin'ny 3 septambra 2022 tao amin'ny hôtel Calypso Toamasina. Ity ATRIKASA ity dia mahakasika ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ny veterinera, na ny ao amin'ny fanjakana na ny veterinera sanitaire mandritra ny efatrandro ny fampiofanana. Ny tanjon'ny fiofanana dia singa azo antoka no alefa ireo veterinera makeny amin'ny laboratoire ka mba ho azo antoka tsara ny voka-pitiliana. Ny lesokatra amin'izay zany dia matetika zany rehefa mandefa singa ny veterinera any amin'ny faritra dia tsy azo ampiasaina ny singa izay tonga eny amin'ny laboratoire, nefany zava-dehibe ny mahatsara sy ny mahazo antoka azo trandrahana ny sika, satria io no ahafahana mahafantatra tsara hoe inona no antony na apararin'le biby, ary manaraka an'izay dia zay ny ahafahana mifehy haingana ny aretina izay mety hitranga any amin'ny faritra, zany hoe raha misy ny vony sy taitra ara-pahasalamana dia vetivety ireo veterinera ireo ary haingana dia afaka maka ny izay prélèvement zay ary mandefa an'izay amin'ny ara-dalàna any amin'ny laboratoire. Ireo teknisiana avy ao amin'ny LNDV na Laboratoire National de Diagnostic Vétérinaire no nanatanteraka ny fampiofanana ka fiofanana anaty trano nandritra ny 2 andro narahana fampiarana tamin'ny alalan'ny fangalana singa teny anivon'ny toerana famonoana biby sy saha fiompiana ary fizahana ny biby teny amin'ny laboratoire tao Toamasina no natao nandritra izany. Manoloana indrindra ny fiofanana izay nataonay taty amin'ny faritra Antsinanana izay ny antsoina an'ireo DRAE zany avy any Alaotramangoro, Analanjorofo, ny teto Antsinanana dia nisy ny fiofanana izay fanamafisana ny fahaiza-manao tao anatiny fikirakirana ireo singa hoentina alefa zany any amin'ny laboratoire national na any amin'ny IPM, izany hoe fikarakarana ny singa eo amin'ny fanomanana azy, ny fandefasana azy, zay zany no nataonay taty amin'ny faritra Antsinanana izay nanamafisana izay fahaiza-manao izay. Hita tokoa fa tena nisy tombontsoa lehibe le izy satria namerina indray ilay efa hay teny aloha dia naverina ilay izy ary nanao nisy ny théorie izay nampianarina anay, dia nisy ihany koa zany ny pratika nijerena ihany koa ireo ferme nangalana ireo singa maro samihafa, dia amin'izao fotoana izao moa dia misy ireo autopsie atao ampianarana anay
ato na amin'ny laboratoire eto Antsinanana. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika paritry ny SADC amin'ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana izao fiofanana izao izay tohanan'ny tetikasa sy tosara izay vatsiany ny vondrona Europeana vola amin'ny alalan'ny FAO eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo aretina izay priorité ireo zany zany hoe le fervafiteuse dia ny pavera dia ny pestaptiruminant izay efa miode ao dia manodidina ny nosy andao taon'izao any Maurice zao efa misy any Comore efa misy dia ny projet tosara zany manampy ny ao amin'ny DSV amin'ny ataontsika hoe tosika araboly mba ahafahana miady amin'ireo retinareo zany miaro an'ireo retinareo zany plutôt mba sidra eto amintsika dia anisany zany hitandroany io iarana amin'izareo laboratoire ny équipe laboratoire l'NDV zany mba manampy an'izareo zany araboly ahafahan'izareo manome fanofanana ireo vétérinaire aty amin'ny faritra ny Antsinanana zany hoe Tamatavy mba hay anao aka-prélèvement sy conserver le prélèvement zareo mba le fatranazy koa any amin'ny laboratoire.